Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Fahavelona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sanakary fanahy masina, fantatray fa velona tokoa ianao. Ary izany no mampiasakazaka anay amin'ity maraina ity, satria nomenao fofinaina sy tombonandro izay tsiraray avy, ahafahanay manome voninahitra ny anaranao sy mamita ny adida manandraikitra izay asianao totosanay amin'ity tontolo andro ity. Haidino ara Jesosy ny fanahinao masina amin'ny sambatan'olona. Hay andray ny vatsim-panavy aminao, ary indrindra Jesosy, hanaiky ho avozy ny teninao, amboary ny teninao, ny fanahy, ny saina, ny fo. Dia mba ho voninahitra ny anaranao rirenany, ny fahavelomanay tsiraray avy. Ho anao ny dera sy ny aja, ary ilay ray ny mandrakizay indriny fiadanana. Alleluia. Amen. Ry afa-malala rehetra amin'ny Tompo, manonina ny fiadanana sy ny fifaliana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ampitiavana sy ampanetretena mandrakariva no ahafahako miantrano antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny tenin'Andriamanitra izay iorenantsika dia ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Hebreo toko 4, andininy 9. Hebreo toko 4, andininy 9. Hebreu chapitre 4, verset 16. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka isika hanantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mba hahazahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. Amen. Raha jerevantsika indray mitopy maso ny bokin'ny Hebreo, dia ny teny rehetra izay voasoratra tato dia natokana sy natolotra mivantana ho an'ny kristianina jiosy izany teny izany. Ary itsika izay miaino izao vatsim-panahy izao koa dia ao anatin'izany, satria taranaka avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny finoana izay maha-kristianina atsika, satria mitondra ny tapaka-anaran'ny Kristy. Ny bokin'ny Hebreo dia toroteny, ary toroteny izay mampiseho ny fananarana entitra sy fampitandremana matotra amin'ny fahamarinana sy ny tokony anarahana izay nampianarin'Andriamanitra mikasika ny sitrapony sy ny fanavotany ary ny famonjena omeny ny zanak'olombelona izay mandray azy ho tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainany. Izany tenin'Andriamanitra izay novonakintsika teo izany tokoa no mitondra antsika amin'ny loha hevitra hoe Jesosy sy ny ray aman-dreny. Jesosy Kristy Tompo sy ny ray aman-dreny. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ao anatin'ny filazantsara sy izao epistily izao dia maro amin'ireo ray aman-dreny no miantso famonjena amin'i Jesosy, noho ireo zanany
izay ao anatin'ny toedrara, toe-piainana ataontsika hoe tsy azo hitovirana. Toe-piainana tsy ahitana vahaolana toy ny inona izany? Zanaka tratran'ny asan'ny devoly, zanaka marary mafy, zanaka eo ambavahoana ny fahafatesana. Matetika dia ndray mpianakaviana na ny renim-pianakaviana no mandeha miantso vonjy eo anatrehan'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny tebitebiny, noho ny adi-tsainy sy ny adi-panahiny manoloana ny zava-manjoa ireo zanany sy taranany ka mila famonjena. Izany no zava-misy sy zava-nitranga voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ary izany zava-misy sy zava-mitranga izany koa no miantra sy miseho eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, indrindra izay milaza fampanaradia an'i Jesosy Kristy Tompo. Miara-manaiky sy miara-mahafantatra itsika fa tsy eto an-tany intsony i Jesosy Kristy Tompo hanasitrana, hanafaka, hanala demony, hamany fatorana, hanangana amin'ny maty, kanefa Jesosy Kristy Tompo dia velona, manana fahefana any an-danitra sy dia tany, na dia tsy hitan'ny masony nofontsika tsiraray avy aza izy. Izany indrindra no mahatonga sy mampahery atsika ary mamporisika atsika ray aman-dreny hanantona sy hitondra hanakaiky ilay seza fiandrianana amin'ny fahasahiana, hanantona ilay seza fiandrianan'ny fahasoavana mba hazahoantsika famindrapo sy andraisantsika ny famonjena amin'ny andro mahory manoloana ny zava-misy sy mitranga, ny zavatra miseho sy miantra amin'ireo taranakitsika tsiraray avy. Ary amin'ny alalan'ny inona no ahafahantsika manantona sy mitondra izany eo anatrehan'i Jesosy ilay mpamonjy? Amin'ny alalan'ny vavaka. Iarahantsika mahita fa ny zaza izay ataontsika hoe tratran'ny asan'ny devoly dia mazava ho azy fa misy herilay ratsy, herin'ny Satana izay mamatotra azy, izay mamporisika azy hanao zavatra maro samihafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ireny no mahatonga ireny taranakitsika ireny ho lasa voafatotra ka manao fitondran-tena mamoy fady, fitondran-tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary mahatonga azy ireo ho voafatotra ka hanao ny sitrapon'ilay Satana. Ary dia izay no mahatonga an'ireny taranakitsika ireny na ny taranaky ny kristianina tafalatsaka ao anatin'ny velam-pandrika ataon'ilay ratsy, ary tsy voatery hoe fahotana izay eritreretintsika sy saintsika hoe izao ny tena fahotana, fa misy ilay fahotana izay akafizin'ny taranakitsika, fahotana izay tsy mamela azy ireo hanana fahafahana ao amin'ny Kristy Jesosy. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miara-manaiky tsika ray aman-dreny fa betsaka ireo taranakitsika, betsaka ireo zaza, ankizy, tanora kristianina izay marary mafy, efa eo ambavahoana ny fahafatesana, eo ny marary
atontonony ary koa eo mbola vao manomboka ny aretiny. Mety tsy aretina aranofo izany voalaza izany, fa indrindra ny aretina ara-panahy. Satria nahoana? Betsaka ireo taranakitsika izay efa manalavitra tanteraka an'Andriamanitra. Ary izy ireo tsiraray avy ara dia efa mahatsapa sy mahatsiaro fa tafasaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny fiainany, ny fomba fanaony, ny eritreriny, hatramin'ny hatsipirian'ny kely indrindra. Ary dia mahatsiaro izy fa feno tepitepy, feno ahiahy, misy ny tsy finoana, ary mahatsiaro koa fa tafasaraka tanteraka amin'i Jesosy Kristy Tompo. Tsarovy anefa ry ray aman-dreny namako isany fa androany Jesosy Kristy Tompo dia mahafantatra mazava tsara hoe aiza ho aiza inona ny olana izay mahazo ahy sy mahazo anao manoloana an'ireny taranakitsika ireny. Ary izay no mahatonga aloha hevitra hoe Jesosy sy ny ray aman-dreny. Jesosy Kristy Tompo ry ray aman-dreny isany dia vonona tanteraka ny hiasa, vonona tanteraka ny anasitrana, hanangana, hamelona indray ireny taranakitsika ireny izay efa eo ambavahoana ny fahafatesana, na efa maty mihitsy ara, na ao anatin'ny aretina tsy azo sitrana. Mila mahatsiaro isika ray aman-dreny fa ireo taranakitsika ireo dia nateraka tamin'ny fahotana, satria isika dia olona mpanota, nandova ota. Fa rehefa kosa isika ray aman-dreny, rehefa nibebaka marina, tapa-kevitra, miala sy afoy ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra izay mamatotra antsika tsiraray avy, dia manana ilay fiainam-baovao tsika ary ray aman-dreny vaovao manoloana ny Jesosy Kristy Tompontsika. Tsaroa fa tsy afaky ny hiova vetivety ary tsy afaka ny anana fahateram-baovao na hitodika ivoan'ny fahazaran-dratsy ny reny taranakitsika ireny, raha tsy tsika ray aman-dreny aloha no mibebaka sy manapa-kevitra feno sy tanteraka fa Jesosy Kristy Tompo no tompo sy mpamonjy ara-panapaka ny fiainantsika tsiraray avy, amin'ny hatsipiriany kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa rehefa velona ny fanahintsika ray aman-dreny dia moramora kokoa ny azahoany ireny taranakitsika ireny fanasitranana, fanafahana amin'ny lafin'ny rehetra. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra mitodika amintsika ray aman-dreny aloha amin'ity andro anio ity, milaza fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny halehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika. Na dia fony mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia mahavelona antsika miaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo. Izany hoe isika ray aman-dreny dia mila mibebaka, mila mibaboka, mila mifona ary mila mandray ilay fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo mba hahatonga ny fahadisoantsika tsiraray avy ho voavela ka handraisantsika ny fahasoavany azahoantsika lay famonjena.
ary dia mila miangavy, mitalao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika, amin'ny alalan'ilay fanahy masina, mba hanovantsika aloha voalohany indrindra, mitodika amintsika ray aman-dreny ny tenin'Andriamanitra, mba hanova atsika, hanamboatra atsika, satria isika no fitaratra, isika no modely manoloana n'ireny taranakitsika ireny, ary mila manaiky tsika ny eo avozin'ny fanahy masina. Izay no mahatonga ny filazantsara ny Jaona 5:4 milaza hoe, amin'ny anaran'i Jesosy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandreny teniko ka mino izay maniraka ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hoelohana fa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana. Amen. Izany hoe tsika izay mandreny ten'Andriamanitra amin'ity andro anio ity, dia mila mino an'Andriamanitra, mino an' Jesosy Kristy Tompo, ilay hanome antsika ny fiainana mandrakizay, ary mila manapa-kevitra tanterakitsika hiala ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy, fahafatesana ara-tsaina, fahafatesana ara-nofo, mba hahafahantsika manantona ny seza fiandrianan'ny ilay Andriamanitra iray, ka azahoantsika hibebaka, hifona, hitondra ambavaka ireny taranakitsika ireny, ka handraisan'izy ireny koa ny famindram-po sy ny familan-keloka. Anio ary ry ray aman-dreny namako isany, ry ray mpianakaviana, ry reny mpianakaviana, ry ray aman-dreny kristianina, ny vavaka no loharano voalohany ahafahantsika manantona any Jesosy Kristy Tompo, ahafahantsika mitondra ambavaka ireny taranakitsika ireny sy ny momba azy amin'ny atsipiriany, mba hananan'izy ireny fahavelomana ara-panahy, ka ahafahan'izy ireo koa hanantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'ny fahasahiana. Tanterao ny sitrapon'Andriamanitra fa Jesosy Kristy Tompo dia manambara amintsika hoe anio raha ian'ny feony isika ray aman-dreny dia aza manamafy ny fotsika tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Mivavaka isika Tompo. Misaotranao izay ry tomponay sy mpanjakanay, fa manoloana ny teninao tokoa ny zahay, dia tsapanay ny fitiavanao. Te hanamboatra anay ray aman-dreny kristianina ianao Jesosy manoloana izao teninao izao. Tianao izahay ray aman-dreny kristianina, na ray io na reny, hanantona ny seza fiandriananao amin'ny fahasahiana, mba hahafahanay mitondra ireny zanakay sy taranakay ireny eo anatrehanao. Hahafahanay mamelatra eo anatrehanao ny mombamomba azy ireny tsirairay avy, mba tsy hainao anatin'ny fahafatesana ara-panahy izy ireny. Mahatsiaro menatra sy manga ihany efa izay Jesosy, satria izay milaza fa ray aman-dreny kristianina ara dia mbola maty ara-panahy, miaina ao anatin'ny fahafatesana, dia sofan'izy ny teninao Jesosy izay velona sy mahery. Sabatra roa lera tokoa ny, ary mahatsiaro marary ny nofonay, ny vatanay, satria ny teninao dia manitsy anay, manamboatra anay. Nefa sambatra raha sambosambatra izay Jesosy, satria mbola eo ianao miala nenina aminay, fa tianao izahay ho ray aman-dreny kristianina feno sy tanteraka, ary ray aman-dreny kristianina ifandray aminao Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'ny vavaka. Ampianaro ary izay tsirairay avy Jesosy hibebaka, hanitsana, hanala izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny fomba fiainanay, amin'ny atsipirian'ny fiainanay, satria izay no ohatra velona alain'ireo taranaka ireo tahaka.
fa rehefa vita fihavanana aminao zay Jesosy dia afaka mitondra ireo taranaka ireo koa eo anatrehanao. Jesosy Kristy Tompo, tafio ny herin'ny fanainao masina ny ray aman-dreny tsirairay avy izay miaino izao vatsim-panahy izao ka nisy ny fomba fiainanay na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana ifanaraka amin'ny teninao sy ny sitraponao izay voasoratra ato anatin'ny Baiboly. Rehefa tanteraka izany dia izahay anantona amin'ny fahasahiana sy ampanetretena andadilady manoloana ny seza fiandriananao. Hitondra koa ireo taranakay izay efa eo ambavoana ny fahafatesana. Matoky sy milina izay Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra be famindrapo, be fitiavana dia ino anao zahay satria hanana ny fiainana mandrakizay eo anilanao. Hoy Jesosy Kristy Tompo tsika. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Avy ny andro ary tonga ankehitriny. Fa izay manantona hoy Jesosy tsy mba ho lavo eo mihitsy. Ho anao ilay tomponay sy mpanjakanay ny dera sy ny anjara voninahitra mandrakizay, izay kosa ray aman-dreny ifampitantana aminao Jesosy Kristy Tompo amin'ny sekondranay, minitranay, ny oranay, ny isan'andronay amin'ny alalan'ny vavaka azonay manantona ny seza fiandriananao. Aleluia. Amen. Mahereza ry ray aman-dreny isany tanterao ny sitrapon'Andriamanitra mbola hitohy izao loha hevitra izao.